Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha malala no eo amintsika amin'izao fotoana izao. Faly ny tena komena aminao eto androany ary faly be koa manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto tonga eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy tahiny tompontsika mianakavy dia fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Raha tonga eto ianao androany dia mifalia araroty fa tsy tonga fotsiny eto akory ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Raha sendra hoe namadika an'ilay fandarana fotsiny ianao dia ianao mieritreritra hoe kisendasendra fa za miteny hoe tsy kisendasendra akory fa efa voalahatra, mbola tany andalana tany ianao, mbola tamin'ny herinandro, mbola tamin'ny roataona, mbola tany aloha tany dia efa nomanin'Andriamanitra anao ty programa androany ity. Ny tena marina tsy rendez-vous anao amin'ny fandarana Andramoka Izaho akory ny eto fa rendez-vous anao sy Jesosy. Halleluja. Rendez-vous anao sy Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ka dia araroty fa sambatra izany olona andeha atory dia voky tenin'Andriamanitra izany satria tsy possible mihitsy hanofy ratsy izany olona izany. Sambatra ny olona eloavany izany alim-bavaka izany ny tontolo andro ny rapitso fa tsy ho tradozy izany olona izany ary tsy ho resy amin'ny fiainana. Halleluja. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mirabana rehetrarehetra dia maharetatra mifaninata ilay sasany raha antsika eto atin'ilay sasany antenaiko fa ampahery anareo ka tsy takany nidiranareo teto ny voanareo eto avy eo. Halleluja. Faly be izay mandray anareo ny efa pakety kosa dia tahiny tompo ranabavy Manambotsoa eto France izy niditra voalohany androany. Izy moa izay miditra voalohany dia menatsodrano mahafinaritra. Halleluja. Ka androany Manambotsoa miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia menareo nitsodrano manao hoe Isaia 5:20 menanao nitsodrano ny Kirosy androany ranabavy. Halleluja. Zao nitsodrano men'Andriamanitra ny Kirosy. Isaia 5:20 ka hatramin'ny 7 amin'ny anan-Jesosy manao hoe izao nolazain'i Jehova amin'ny vohosiny dia Kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamako ny fekibon'ny mpanjaka mba hamoako ny varavarana eo anoloany. Ka tsy hirindrina intsony ny vavahady, androso eo alohanao ary andramina ny totoana sy hanoritoro ny varavarana varahana ary napatapaka ny hidivy dia hoekanao nirakitra ao maizina sy terenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izany Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Halleluja. Amen. Tena arak'izany mihitsy ranabavy Manambotsoa dia voan'Andriamanitra ny fekibon'ny mpanjaka hisy fahasoavan'Andriamanitra hiditra mihitsy ao amin'ny fiainanao ary dia hovoainy ny varavarana rehetra eo anoloanao
ary tsy rindrina tsony na dia faravarana varana dia torotorony ary raha misy hidy vy mamapipatso tapatapahanaandriamanitra eo alohanao tsy ajanona eo alohanao ranabavy emy manambotso. Halleloia. Tainy tompo emy manambotso. Tiana rakotory zaka eto France manarakaraka azy mirarandray malala Madagasikara irikaraky France Iriana Miarnena France Andondry France Angèle Pagès France Jesosy Noeriko Koweït Lantindrina Liban Marie-Jo États-Unis Kataka Malala France Nambinitso Makrina Koweït Ida Rosemina France Mampiona France Koda Léonie Koweït Asiny Apostole Madagascar Marie-Jo États-Unis Artisanat de Madagascar France Rantanimarisanina Madagascar Zamina Camarade Jesosy France Thierry Amboaramiel France Angelina Diamant Chine Godzilda Koweït Marina Tiana Canada Jessica Patiti France Tainy tompo Angelina Diamant Chine Tonga Soa Jessica Patiti France Alléluia. Razana Monica Koweït Fabio Razana Kadapa Koweït Jessica Patiti France efa teneniko teo. Yama Koweït Emy Manambotso France efa teneniko teo. Tainy Jesosy isika rehetrarehetra. Alléluia. Maritatra amin'ny farany daholo. Mirabarao verinaina somatsara. Mahafinaritra ny mahita anareo satria izany no midika fa nandresy teny amin'izao tontolo izao indray tsika dia tonga eto indray tsika mifampitoana mifampahiry amin'ity androany ity. Olo isika milohan'ny zavatra rehetra, milohan'ny zavatra rehetra dia tahaka ny mahazatra, andolo tsika hivavaka mendraka ity fotoana ity ampilatan'Andriamanitra. Ndao mpanjotsika ny Charline any Madagasikara izy anao vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Ny Charline anao ny fitenenana. Jesosy hatrany nenareo menakavokely pastera sy isika rehetra izay manaraka izao fotoam-bavaka amin'ity alina ity izao. Aoka isika hivavaka. Jesosy io mangataka ny fanatrianao izay amin'izao vavaka ataonay amin'ity alina ity izao. Arovo koa ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto ary arotsay aminay tsirairay avy ny fanahinao masina, indrindra amin'ireo izay rehetra mandray anjara amin'ny toriteny, amin'ny famelabelarana ary koa amin'ny vavaka ho an'ny firenena. Tamin'ny anaranao Jesosy nangatana izany rehetra izany. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra mandrakizay. Alléluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka be dia be vavaka fohy fa manan-danja, fohy fa mamy ranabavy ny Charline misaotra anao indrindra tamin'ny fizarana izay vavaka izay nentinao teto izay. Dia Andriamanitra manan-kariam-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany ny Charline. Miaraba nareo ihany koa izay mbola tsy narabaiko efa tafiditra eo amin'izao fotoana izao ranabavy izay hitako rehetrarehetra. Tojo Jesosy mandrakizay tsy anambavy fa rahalahy Tojo Allemagne Marie Angela Oman Sandola Koweït Antra Clarisse Madagascar Firenena Rokoto France Antra Corinne France Jesosy Mpandresy Madagascar Kodario nefa teneniko teo. Razana zo Sylvie Koweït Ranoroso Olga Koweït. Tahiny Jesosy sotra ny Charline Andriamanitra hamaly fitianao mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Andao atsika anao hiry. Halleluia. Anao hiry tsika aoriana tititsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika Razana Monika any Koweït. Halleluia. Mino finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra dia rehefa tsika mioneto tahiny Jesosy daholo. Rodine Marie Koweït Marina Tiana Canada reo mbola tsy narabaiko teo dia tahiny tompo ary ianareo. Halleluia. Amen. Mino finaritra daholo.
Halleluia. Sotra an'Andriamanitra amin'izany izy zany tolotrany zoko fiainana koa zany zay zany voen'ny zoko fiainana koa tia ny riny. Halleluia.
vavaka ny titrany izy iny a tompony mirana azy. Alleloia. Mahafinaritra iny izy iny. Tany tompontsika mianakavy aloha sy na filazana kely indray aloha tsisy isorana ary tianareo betsaka nareo tia lira mahafinaritra iny tsisy isorana lina tiany Sylvie koa zany iny izy iny tsaroana foana indray zany zao dia Erika koa vao nanomboka lira dia nitomany nanao anina kely mahafinaritra tadidy daholo nareo izay tia andre dia tadidy rehefa indray reny tsara rehefa hira felona rakota iny tompontsika rehetrarehetra 22 mars karakara pasika isika tsy karakara fa ankalaza pasika isika amin'ny 22 mars takariva dia mitoy amin'ny alim-bavaky ny pasika mahatsiaro ny fahatanirana hono lina. Alleloia. 22 mars andro zoma io antanteraka ny pasika isika ny takariva dia mitoy amin'ny alim-bavaky io dia mitoy amin'ny sabata. Ato tokantranonay no tandremana izy io taka ny mahazatra fa mbola eo ihany koa ny en ligne moa dia en ligne foana manao anaty Zoom isika amin'io mbola dinihana amin'io raha isy live ny pasika ny fotoam-bavaka fa raha ny fahitako an'io tsy isy live fa tonga dia anaty Zoom ka ianareo izay te hitandrina pasika araka amin'ny fandaharan'andramoka izao na nareo tonga aty an-trano raha aty France sy manodidina nareo satria tsy ny atao France ihany fa misy ny eto Eropa dia manana fahaniriana ho avy. Alleloia. Ka ianareo eto France zany sy ianareo izay maneran-tany Koweït, Arabie Saoudite sy ny Chine sy ny rehetrarehetra izay tsy afaka mankaty ny États-Unis sy ny Canada sy ny karazany dia afaka ao anaty Zoom foana taka ny mahazatra ihany. Tsy natokana ho an'ny groupe izay maharesy irery ry havana ny fitandremana pasika fa natokana ho an'ny mpino nareo rehetrarehetra ireo zany. Alleloia. Ka dia afaka miditra nareo anaty Zoom no tanterahantsika io aloha hatreto aloha mbola resaka ihany aloha andamay izay mivady fa raha ny tena marina taloha tsika manao live eto amin'ny pasika nanomboka tamin'ny herintaona angamba na tamin'ny roa taona tsy nasitsika intsony ny live fa izay mangetaheta izay tandrina dia ato anaty Zoom natoka aty an-trano. Ao anaty Zoom taka ny mahazatra nitonga aty an-trano taka ny efa nahazatra ihany koa. Aza asianareo ahy mihitsy raha ho avy tianareo voninahitra aloha n'Andriamanitra mety amin'ny fandraisana antsika foana ihany ny trano. Halleloia. Ray izay aza amin'ny hafahafa aza misalasalaka aza mampiasa saina hoe raha ho an'ny andro pasitera zao dia izy fanatitra zany efa ty tsy manam-bola fray ihany ny ananako dia izay mihitsy tokoa. Halleloia. Raha mbola hita hitandrina pasika ianao ka ny freny tsy anananao dia mitenena aminay fa raha freny tsy hitandremanao pasika tena alohanay ny freyanao. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ka aza asiana sakana mihitsy hoe za tsy manana zao dia manome vola andro pasitera hoe izay menakavy kely dia efa rehefa pasika ohatran'izao sy Pentecoste dia efa mivonona izahay ny andray ianareo amin'ny lafiny rehetra na ara-tsakafo zany na zavatra rehetra tsy misy vidim-pidirana, tsy misy fanatitra, tsy misy zavatra vesatra ho anareo. Ataovy izay atongavanareo aty averika any na mbola misy aminareo ary te ho tandrina pasika fa tsy manana frais atongavana aty dia mitenena aminay mivady fa misy foana ny azo atao. Halleloia. Marina ty anazy le frais lazaina le olonareo eto France fa zay tsy afaka hiantoka frais d'avion ny marina ty anahy. Halleloia. Aloha ma tsy asina kely an'izay teny zay amitsy sao dia mba mihafahafa nareo fa efa tena mivonona ny amin'izany izay menakavy kely tsy misy charge tsy misy zavatra ho alaina sotakina aminareo aty tsy isy mihitsy akory zany raha mbola eto amin'ny fandaharan'andramoka izao koa ny rahanao fa ny zava-dehibe dia tsika mitandrina pasika. Halleloia. Halleloia. Ny pasika dia tena tokony hitandremana fandresena ary ny pasika dia na famonjena na fandringanana. Halleloia. Fandringanana ho an'ny fahavalon'Andriamanitra ary famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra.
fitifirija iza moa zao fitifirija ary aiza misy ny fitifirija fa androany efa nitazay anarana zany tonga soa fitifirija anao loha raha baiko tao mihitsy zay mbola tsy narabaiko Jesosy mpandresy Madagasikara Nasimi Koweïty Soameva France ary natiana Canada Elena Miarnena France fitifirija makasitraka indrindra pasteur izy dia nefany za mbola tsy nampantatra ny fitifirija misy dia aiza moa za misy ny fitifirija halleluia tonga soa nareo dia milaza milo fotsiny kosa nefa misoratra anarana izay manam-paniriana mba ho avy na ny aty koa izay tonga eo na roa ary ny tonga aty tandrina pasika foantsika ataotsika zoom ho an'ny rehetrarehetra izay tsy tonga tsy misy tsiny akory faniriana fotsiny mba aty hafa mihitsy ilay aty tsika dia mba miaraka hafa mihitsy ho anareo izay vata aty afaka mba mizara fahatsapahana kely eo amin'ny commentaire nareo hoe manahoana kay mitovy ve sa samy hafa le hoe tonga aty mihitsy sy izay la ny antaninareo an'izay raha ohatra ka tianareo ilainareo mivalin'izay hoe manaona le tonga aty dia manaona le en ligne raha manana ny fahafahana tokony ho tonga aty any ianao dia izao fa raha tsy manana fahafahana moa anao ahoana moa nefa-tsika miandry ny olona avy any Arabia Saodita ohatra na hoe ny olona any Oman fa dia le koma iny anaty zoom foana ihany zay dia tahiny tompo antsika mianakavy dia mahereza dia matoka fa voarinareo izay afatra izay fatsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra raha nabavintsika raha zana Monika halleluia raha zana Monika nitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra Andrianjafy Asina tahiny Jesosy Andrianjafy Asina Madagasikara Sarindra Raingo Madagasikara samy manana connexion mihitsy izy mivatsy samy manana telefona to dia miara-miditra halleluia tahiny tompo nareo mianakavy kely ny Asina Yama Koweïty tahiny tompo hoy izy Yama rombay ny fitahina rahavavy sy rahalahy manareo izay afaka fa zay ary efa tsy fity ny tsy atongavana any marina zany Yama tahiny tompo ary tsika samy hafa mihitsy ry havana hafa mihitsy le hoe tonga dia manatrika sur place zay aloha zany dia zavatra tena azo kosa atao kosa ny garantir an'izay zay roela hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ampandrosotsika ny anabavintsika raha zana Monika izy nitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra vita ny fitorian'ny tenin'Andriamanitra dia mivelona tao mamelabelatra taka ny mahazatra ihany rehefa avy eo ary maka toerana tsara maka baiboly raha zana Monika anao ny fitenenana Pastera tahiny tompontsika rehetra izay mpanaraka vavoka fiambenana fifaliana ho ary avina no mbola fahafahako izaha ny tenin'Andriamanitra eto amintsika indray androany tenin'Andriamanitra izay vakiantsika moa hitantsika ao amin'ny Matio toko faharaka ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo sy sivy amby roapolo Matio toko faharaka ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo sy sivy amby roapolo vakiantsika amin'ny anarana Jesosy ny soraman-dremona ny nitenenan'i Jesosy mafy ny tanàna izay fananaovany fahagagana maro amin'ny anarana Jesosy mankanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatotra sy mavesatra fa izany no hanome anareo fitsarana entony izy iogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miamoam-po aho dia hahita fitsarana ho an'ny fananareo ianareo fa morana izy iogako ary maivana ny entako alleluia amen eto moa ry avy nandeha Jesosy miantso ny olona rehetra izay mahatsapa fa miasa fantatra izy sady mavesatra indrina tahaka ahoana moa ry avana ny olona atao hoe miasa fantatra sy mavesatra indrina zany ny olona mitotototo amin'ny fiainana na dia miasa foana na dia fotoana anompoana an'Andriamanitra aza afa-tsy ananany tsy misy satria miasa foana ary ankamaroantsika zanak'olombelona rehefa mbola tsy ao amin'i Jesosy dia miaina amin'ny zavatra daholo olona rehetra tsy manana fitsarana tsy mba manana fiadanam-po mampanahy daholo zao rehetrarehetra zao miay amin'ny ho avy mitotototo aty sery amin'ny fiainana
nefa eto Jesosy miantso atsika hoe mankalesa ty amiko. Fa Jesosy fitsarana ao amin'ny Jesosy riavina dia ao amin'ny Jesosy riavina dia misy fitsarana, ary izy irery ihany no ahitantsika eo fitsarana eo. Io tsy hitantsika eny amin'izao tontolo izao, tsy hitantsika amin'ny toeran-kafa eo, fiadanana zany tsisy any, fa fitsarana tanteraka mampiadana fo sainy ao amin'ny Jesosy. Tahaka ahoana moa ny olona atao hoe miasa fatratra zany riavana, dia za ilay Jehova voleno amintsika tamin'izaho moa tsy nivavaka dia tena hoe miasa fatratra sy mavesatrindrana, satria tena miasa foana amin'ny fotoana na dia fotoana toriana aza efa tsy misy. Za moa miasa ty an-tany lavitra ty Koweït, dia tamin'izay za mbola tsy tonga, mbola tsy nivavaka, dia miasa zaho mafy asako, satria miasa amin'ny patrona, ilay tena patrona zaho sady mbola miasa amin'ilay zanaka patron koa za, zany hoe trano anankiroa zany za zany manadio azy, samby ngeza re trano reo maventy daholo reo. Ary tamin'izay le karama avy amin'ny patron tsy olona, fa le izy rehefa alefa Madagasikara amin'izay dia ilay olona taminazy, satria nanao trano za tamin'izay, nanao trano tambany volinay, dia rehefa mahazo vola dia tonga dia alefa, satria ndeha nanaovana ilay trano. Dia izy dia avy teto amin'izay iny ozatsika le vola alefako any tsy nanaovanjare trano ilay izy, fa ho anjare. Zany hoe za ohatra hoe manalefa vola zay za ty vidiany karo ohatra zao, dia tsy vidiananjare karo iny fa anaovanjare fiainanjare ohatry zao. Dia lasa narary fo za tamin'ilay izy, ary tena hoe narary fo na, satria asana tamin'izay ny mafy sady za amin'izay tsy mba matory zany amin'ny efatra maraina za mandry matory, dia amin'ny efatra maraina matory misy fotoana za mafa amin'ny eniny maraina iny zay vao matory, satria mafy be le asa, sady ohatra zany koa zavatra iainako tena hitako ilay izy tena mavesatra be tamiko. Dia nisy fotoana tamin'izay nieritreritra tsy alefako mody a Madagasikara za ity vola ity, fa tazomika ty iny indray ozy atsika. Dia fantatra patrona zaho tsy manalefa vola, rehefa fantatra patrona za tsy manalefa vola a Madagasikara, dia mitady fomba izy azahoana le vola ty amiko. Dia za mandeha miasa amin'le zanany dia miditra amin'ny samboranahy izy misavasava zavatra rehetrarehetra anaty armoirako, dia mitady le vola, satria fantany misy vola ty amiko. Dia le vola nefa manaraka foa io nazanaiza toerana za misy dia iny foa io na aiza na aiza. Dia nisy fotoana tamin'izay ny raha io hitany anaty posinahany, dia iny moa io izy dia tsy miteny, dia avy aty izy nanatona, dia miteneny hoe anaty za anaty, dia nalainy moa le walety, fa le vola tanjona anazy araka le vola fa tsy namesiko azy. Dia teo amin'izay indray atahoana ry ity izy za. Dia nisy namako zay niteny tamiko hoe ndeo za hivavaka, nefa ndraika zaho fonjaka Madagasikara dia efa andro sabata foana andro tiako hivavahana, satria be dia be ny namako mivavaka andro sabata. Fa za ta Madagasikara mbola tsy resy lahatra hoe andeha hivavaka andro sabata, fa anatin'ny saiko foa izy, anatin'ny foko za koa mivavaka dia tiako andro sabata. Be dia be ny olona namako nona hivavaka nefa andro lahady za tsy mandeha. Dia nisy namako anankiray zany teny tamiko hoe io izy misy fandaharana izy miainga avy any France amin'ny ora toy izao eto amintsika Koweït izy mivavaka amin'andro iny izy za, dia andro sabata izy. Dia miteny tamina hoe rehefa mandeha za levy dia alefaso amin'ny peu, dia rehefa nandeha levy dia nalefa ny tamiko tamin'ny peu, dia nanaraka. Rehefa nanaraka dia tamin'izay voalohany dia voakasiky ny foko ohatra ny zaza ilay teneny anatin'ilay toriteny, nefa za sy pastera tamin'izay moa tsy niresaka. Dia
dia nazoto be zay za nanaraka ilay efitra tao lasa ohatran'izao zay zavatra teneniko amintsika zany satria volana janvier faramparana janvier 2021 zany zavatra zany. Dia nanao fifadian-kany tamin'izay miteny pasteur hoe volana février hanao fifadian-kany zavatra tsy mbola nataoko hatramin'izay niainako dia hanao tranarina hanao fifadian-kany. Dia rehefa vita ilay fifadian-kany tadidiko tsara zay valim-bavoka voalohany azoko teto misy zavatra zay niriko efa amantaolo maro tiako hividy momba ilay trano. Dia rehefa vita fifadian-kany dia azoko ilay izy zany hoe rehefa vita ilay mbola tsy tafiditra anaty groupe zay maresy fa mbola nanaraka zoma fotsiny. Dia nisoratra varavarana rehetrarehetra zavatra blocage rehetrarehetra ny hidy rehetrarehetra teo aloha dia nisoratra rehefa vita ny fifadian-kany. Dia vao misy hetaheta anaraka vavaka dia voakaziko foana foko rehefa manaraka toriteny. Dia resy lahatra tamin'izay hoe tihitra anatin'ny groupe. Dia niteny tamin'ny pasteur dia nampiditra tanaty groupe tadidiko mihitsy zay efitra tao lasa ohatran'izao. Dia nanaraka dia nanomboka ty tamin'izay natolotra an' Jesosy nanomboka nandray ilay fitsarana zay omeny Jesosy, nanomboka adino azy ilay problème, nanomboka mbola re olo re ihany no mitantana volana tafaran'io dia hitako efa misy fivanja rehefa tsy dia mihinana vola be tahaka teo aloha. Io moa tiako atongavana amin'izany ry havana dia atsika moa ny olona izaneza rehefa mbola any amin'izao tontolo izao tsy ao amin'i Jesosy dia mbola tsy manana io ilay fitsarana io. Ny fahatongavako tao amin'i Jesosy no ela dia nomen'izay io fitsarana za tamin'izay nefa tsika afa tena hoe narafo za tena tsy mitempo normal mitsony ny fokosa fa magnano ilay dofodofodofoko ohatran'izay satria tsy zakako izay ilay izy. Dia rehefa tonga teo amin'i Jesosy dia nisiditra haniny nalamy ny korontana rehetrarehetra ary nomeny ilay fitsarana za zao za miaina mitempo normal sady efa tsy miaina amin'izay intsony satria efa nandray ilay fitsarana zay nomeny Jesosy. Indraindray moa atsika koa mahiny ilay hoe entiny zokako dia amin'i Jesosy moa rehefa miteny hoe mankanisa ty ampy ianareo rehetra zay miazafatra sa tsy mavesatretra dia ny olona rehetra dia tonga daholo. Fa indraindray atsika maheno amin'ilay hoe entiny zokako dia lasa mamparikoriko ny sofintsika mihaino an'izany. Fa tenena amintsika eto fa hoe dikale hoe zoka entiny zoka dia ny fiarana mandeha amin'i Jesosy, miara-mandeha miara-mamindra. Ary Jesosy miteny hoe vonona hampianatra atsika izy raha toka ka misy tsy haintsika tsy fantatra atsika mikasika ny soratra masina. Ary izy miteny hoe malemy fanahy sady tsy miavoampo. Zany hoe vonona zany Jesosy dia hampianatra atsika, dia hampafantatra atsika ny sitraponda. Dia na ho atsika ry havana dia ho ao amin'i Jesosy be dehibe ny olona amin'izao fotoana zao tena ataony fiainana mitanondrika, tena ataony ty fiainana ty tsy mitraka mihitsy, tsy manana fitsarana ny olona sady ny olona koa tsy te handray. Fa za ty teny amintsika ilay tena fitsarana ry havana dia ao amin'i Jesosy ary izy no manana an'io. Raha te hialina ny fiainana ianao dia ndao atsika ao amin'i Jesosy. Fa Jesosy iray ihany no manana fitsarana ary rehefa tonga ao ianao dia lasa adinonao daholo ireo problème izay niainana hatrizay satria mifandoka amin'i Jesosy ianao, mifandoka amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa tsy
rehefa tsy andraky atsika tsy amin' Jesosy dia lasa mampanahy atsika daholo zao rehetrarehetra zao dia mino ary amina fanampaherantsika zany toriteny zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra hatramin'ny tanao indrindra ka mandrakizay saotra atsika rehetra ny aina tahin'i Jesosy daholo. Alleluia, amen. Alleluia, mahakasitraka ten'Andriamanitra ampandrotsika mahakasitraka indrindra nanabavy razana Monika mahafinaritra be misy le toriteny mangingina kely ohatrany milamindamina kely nitenenany an'le toriteny fa tena miletika ny anaty saina daholo zavatra teneniny mahafinaritra be saotra indrindra nanabavy razana Monika na dia misy tsy ohatrany kokoaka kely ary izy entsika hoe voan'ny sery fa vohitany ihany ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra maly fitianao tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Monika. Alleluia. Saotra antsika rehetra koa mahakasitraka azy fa fankasitrana izay ataontsika dia mampahery an'zareo foana foana ka dia Andriamanitra manaiky pahasoavana ny amaly fitianareo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mialatsiny. Matio 1:20. Alleluia. Mahay atyteny ty daholo kosa tsika rehetrarehetra. Matio 1:20 fa miloha redirantsika amin'ny famelabelarana aloha jereko kely fotsiny ohatsy mbola misy tsy voarabako ao ambony eo ko Daniela Belgique Loblitina France Terry Ralbenza France izay ngambany mbola tsy voarabako teo raha misy any ambony any mety mbola tsy hitako dia rahana tsiny. Matio 1:20 aminaran'i Jesosy manao hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany hanome anareo fitsarana eto ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina poa dia hita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Halleluia, amen. Baiko zany ty baiko Jesosy makanesa aty voaboasatsika io teny io zany hoe makanesa aty zany Jesosy tsy miteny hoe andraso eny ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra andraso eny fa ho avy eny fa hoy Jesosy makanesa aty zany hoe inona moa ny ao anatin'izany misy ezaka takiana amintsika tsirairay avy hojerentsika avy eo ny miasa fatratra sy mavesatra satria ilay misy olona mety mieritreritra hoe za ty ary ve ao anatin'izany sa tsy ao anatin'izany fa velabelarako aminao inona teo miasa fatratra sy mavesatretana rehefa avy eo fa ny baiko zany eto dia zao mila etsika avy any amin'ilay olona antefan'ilay antso makanesa ty. Alleluia. Zany hoe ianao mihitsy miainga miala eo amin'ny toerana misy anao dia mandeha manantona an'i Jesosy zay etsika zay zava-dehibe zay hoe za andeha anato taditsika ny tantaran'ilay jerentsika tantaran'ilay zanak'Adala Luka 5:20 fanoharana nataon'i Jesosy momba an'ilay zanak'Adala. Nisan'ilay zanak'Adala le nisitaka atao an-tranony rainy dia tany izy tsy netiny natao potika ny fivelomana tena lasa 4 nuits. Dia zao zavatra nyteneniny hoe any amin'ny Luka 5:17 Luka 5:17 rehefa tany izy nahantra moa tena Andriamanitra 15 dia voalaza hoe ary satry ny amen'ny kibony amin'ny voankazo fihinan'ny kisoa fa tsy nisy nanome azy. Zany hoe tena tsisy niantra tena sahirana tena manitra tsisy association nanampy azy satria ny aty France zany France ianao tsy very mandeha zany misy association manampy anao raha tsy manako hoany ianao tsy manako tafina ianao tsy manamboly ianao zany mbola nisan'ny avantage tsika eto France tsika ny amin'ny fireneko aty tena be dia be reny fa ity lehilahy ty tsisy niantra dia raha seny olona niandro kisoa fiandrasana kisoa zany ny asa farak'izay ambany indrindra tamin'izany fotoana tany amin'ny tanàna io
ary ny asa efa farak'izay ambany na ny sakafo azy dia mitovy amin'ny hoan'ny kisoa no amen'ny kibo. Fa rehefa izay ny zavatra mitranga, izy tsy niandry teo hiandry eto fa dada indray tsy maintsy ho avy eto akana zange zanaky dady fa fanapaha-kevitra avy any aminy, hetsika avy any aminy. Andiny fa 17 ary ranody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karama ndraiky mihinan-kanina be dia be fa za kosa mahatombo sarety. Andiny fa 20 iainga zao iainga dia hoy dany amin'ny raiko ka hoe raiko efa nota taminao teo nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika teo zanakao fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. Le anona ny tiako marianao amin'ny baibolinao le teny manao hoe iainga aho. Amin'ny andiny fa 20 iainga aho. Io hetsika io hetsika tena tian'Andriamanitra ary asian'Andriamanitra manao an'io hetsika io daholo. Rehefa tonga ny fotoana natonona antsika n'Andriamanitra avy any alavitra any, misy ny fotoana natonona antsika an' Jesosy dia isika no miainga aloha. Halleloia. Zao anefa ny zavatra mahafinaritra ao amin'Andriamanitra, na dia asian'i Jesosy makany ary hoe makanesa aty dia iny ianao fa andeha hoany fa za mitenao mbola tsy herinao koa ny atongavanao any. Ity lehilahy ty ty zanaka adalo ty reraka ary tenina efa tena nandeha miadana dia efa reraka ny tsy fisiana, reraky ny anohanina, reraky ny fahantrana, reraky ny adi-tsaina, reraky ny etaeta sy ny anohanana andeha ho any amin'ny dada. Inona ny zavatra nitranga? Andininy faharoapolo toy an'le tena hoe iainga dia niainga tokoa aloha izy. Dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Zany hoe makanesa aty dia hoy zany hoe za hoany ary dia tena niainga ka arkany. Halleloia. Raha ianao zany zao ny olona misy problème, misy olana ka mbola ianao indray tsy iainga dia mitenanao fa rety sahirana ianao. Fa ao amin'Andriamanitra mila mandray fanapaha-kevitra ianao dia mila manao dingana ianao hoe iainga. Ary rehefa tena hoe iainga anatin'ny saina dia tanterao ty lahy ty tena any amin'ny 20 iainga aho izy fa tany amin'ny 20 tena niainga tokoa izy. Betsaka miteny za hivavaka mihitsy aho, tena rehefa anaty olana hivavaka fa tsy nandeha nivavaka. Ity lahy ty rehefa tao anaty problème, io koa problème samy manana ny azy, samy manana ny ahavo ny takany sy zakany. Fa misy olona nge be dia be ny teny za tena ho avy amin'izay hivavaka. Rehefa nareo anaty olana be iny poritra dia poritra ny olana dia reteny hoe tongava amin'izay tena ho avy mihitsy amin'ny firy izy. Fa raha misy olona 10 miteny an'izay, 2 ny tonga. Dia za zany tena anareo mbola tsy makanesa aty zany, mbola tsy manantona. Fa Jesosy miteny makanesa, Jesosy zany miandry amin'ny toerana hoe miandry Jesosy, miandry anao ho avy. Tady ity zany zay hitady an'Andriamanitra ianao, ianao no miainga. Ianao no miainga. Dia niainga izy, fa ny zava-mahafinaritra amin'ny 20 amin'ilay Luka 20 teo, dia niainga izy ka nakany amin'ireny, fa raha mbola lavitra izy. Io toe-ponao io ngery na finiavana io hitan'Andriamanitra, vao avy lavitra dia fantatr'Andriamanitra tianao atongavana. Nanapa-kevitra izy iainga. Dia mbola tsy hetsika aloha Andriamanitra. Betsaka miteny hoe iainga fa tsy miainga. Betsaka miteny hoe akany ahy Jesosy nefa tsy makany. Fa ny andrasan'ilay ray mihitsy aloha iainga, vao niainga amin'izay. Dia hoy izy ten'Andriamanitra, dia niainga izy ka nakany dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Ary raha mbola lavitra izy dia tazany rainy. Ianao io zany raha ao anaty problème ianao, andeha hitady an'Andriamanitra, tena tsapanao hoe mahita matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra, tsapanao hoe tafiditra ianao, tsapanao hoe tafahoana aminy ianao, tsy ianao io. Ianao niainga fotsiny. Fa Andriamanitra manantona raha manao dingana anankiroa ianao, Andriamanitra manao 20. Zany ny endrika teto dia niainga izy ka nakany amin'ireny ary no tazany rainy, mbola lavitra. Mbola lavitra, mbola ho ela vao tonga eo an-tranony iray. Fa ilay ray tsy nataty tsony, tsy nazaka, dia ilay ray nandeha nivoaka. Nazakazaka ny tsy zay no nampiao anazy mianaka. Zay no nampiao anazy mianaka. Io lehilahy io rehefa andeha ho any an-tranony iray,
navelany daholy ndrehetra rehetra tany amin'le tanàna ratsy, tany amin'le fiainana ratsy, tsy mitondra ninonina ntsony izy. Makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatotra sy mavesatra tany eo amin'ny toerana zay misy anao eo eo ny mahareraka anao. Ajanony eo ny zavatra rehetra, ajanony eo ny endrika tsy sitrapon'Andriamanitra, ajanony eo ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa miaingahy. Makanesa ty de makanesany amin'i Jesosy ndao hiainga. Fa ianao manana finiavana andeha hiainga io. Nisy tamitaboly nisy nijoro avolombelona taminahy. Ao izy pastera tamin'ny sabaty iny vao nivavaka ao izy vao andohalika fotsiny. Zaho izy te eo amin'ny nangetahitabean'Andriamanitra de atao anaty commencement izy vao andohalika andeha hivavaka fotsiny de tonga de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Tonga de tafiditra be mihitsy satria maninona hitan'Andriamanitra ny tempon'le olona hoe zaza vao zomany andro de za tena te hivavaka, tena te hiditra anaty fanatrehan'Andriamanitra za. De inona ndray vao nandohalika nanao dingana ray Andriamanitra no dingana zato. Tonga de vangin'ny fanamasina, tonga de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra le olona niarina nanao zoma tamintsika zay. Mahafinaritra zany. Zay nge Andriamanitra. Zay mihitsy Andriamanitra. Ianao miainga, izy mihazakazaka. Ianao mbola lavitra, izy manantona. Fa ianao le miainga no zava-dehibe. Tsy afaka mbola hetsika Andriamanitra raha vao mbola tsy miainga ny olona ray. Hoy Jesosy, makanesa ty amiko. Alleluia. Makanesa aty amiko. Ny olona asena makany de olona miainga eo amin'ny toerana misy azy. Mitsangana ianao, mietse amin'izay ianao, manatona, makanesany amin'i Jesosy. Be dia be ny olona reraky ny ady de reraka tsy mahavita lina koa de tsy manana eritreritra hetsika kotsony eo itsony koa. Fa mila mihetsika ianao, makanesa ty amiko. Ianareo rehetra tsisy akanavaka. Jesosy any teny hoe zay rehetra nomenao Andriamanitra de tsy mba misy lavo. Rehetra, izay rehetra. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra hitany. Iny moa zany hoe miasa fatratra. Ny atao hoe miasa fatratra de miasa ihany izy fa fatratra. Misy ny miasa, misy ny miasa tonontonony, misy ny miasa betsaka, misy ny miasa fatratra. Zany hoe miasa fatratra zany zany miasa be kokoa na miasa be lavitra noho ny izay tokony miasa. Jery olona anankiray amin'ny baibolitsika, i Adama rehefa vita ny sahedena de nomen'Andriamanitra azy ny sahedena ho karakaraina. Zany hoe miasa zany Adama tao, miasa. Isika rehetraretra de miasa. Ary io azo jerentsika amin'ny asantsika andavanandro mihitsy, asantsika. De samy manana ny asa angambotsika. Fa misy amintsika miasa fatratra. Ny endrika zany miasa fatratra zany de zao miasa noho ny hafa ianao miasa tsy araka ny tokony ho izy ianao. I Adama taloha rehefa vitan'Andriamanitra sahedena de nomen'Andriamanitra ny Adama izy jereko ny Genesis koa moa fa somary tsaka baiboly avy Genesis Ndany amin'ny Genesis efa tena rovitra. Efa tsy azo vakiana intsony ny Genesis. Fa raha hitsetsa eo amin'ny Genesis toko 2. Andininy Genesis toko 2 andininy 9. Hoy ny tena marina ary Jehovahandriamanitra nanao saha tao Edena tany antsinanana ka napetrany tao lehilahy izay niforonony. Napetraka tao zany izy no nikarakara azy. Miasa ihany zany. Miasa Adama tao fa tsy niasa fatratra. Mikarakara. Mety miavava ahidratsy fotsiny. Mety asina tsanganana le mamboly voatabia moa raha navavy anitra Clarisy de le asina an'le hazo le andadizany. Sady zay le izy. Raha zany de eo fotsiny le voatabia. Zany zany nataony Adama, zany tsy asa mafy. Mety hoe mamboly de asina le fefikely manodidina an'le volo sao de ohatr'izay tsy mpamboly moa zany. Fa miasa ny dikany zany.
fa ny miasa fantatra dia ohatran'ny Adama mivoaka tao amin'ny Saedena. Jetsika amin'ny Adama amin'ny Genesisy 3:3. Genesisy 3:3 rehefa nanota Adama sy Eva. Teo izy niasa ihany miasa daholo tsika rehetrarehetra hoa averiko izay. Aoka izay tsy miasa tsy hihinana ho ny tenin'Andriamanitra. Fa misy ny atao miasa fatratra. Jesosy zany mifantoka miantso an'ireo olona miasa fatratra. Genesisy 3:7-9. Zao ny zavatra no teny azony Adama. Genesisy 3:7-9 azafady. Manomboka amin'ny 7-7 Erika. Ary izy tamin'ny Adama, satria efa neny feo mivadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarakonao, hoe azo hinananao dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra ihinanao, ary aniritsiro sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly. Ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany, fa ny tany no nanalanao, fa vovoka ianao ary hiverina amin'ny vovoka indray ianao. Nanomboka teo zany dia ny hatsembohan'ny tavany. Tsy ohatran'ny teo intsony ny fiainan'ny Adama. Miotiody kely eny dia manasa ny vokany. Mety hoe mioty vokatra dia alamina tsara. Zany ny asany. Fa nanomboka teo tsy izany intsony. Fa mba hampisy vokatra dia miasa mihitsy aloha. Ny hatsembohan'ny tavanao no hinananao hanina. Nanomboka teo zany ny asa fatratra amin'izay Adama. Miasa fatratra zany dia tena tsapanao mihitsy hoe tena miasa mafy ianao. Ary matetika ny olona miasa fatratra tsy mahita tombony, tsy mahita vokany. Tsaroako koa ilay rahalahy eto France izay. Amin'ny atoandro izy mitondra bus, dia amin'ny alina izy mitondra taxi. Fa entre an'ireo zara raha matory fa mbola tsy tafavoaka ihany izy. Mbola tsy tafavoaka satria tsy haiko izay fomba migeren'ny finansany fa tsy tafavoaka izy. Ary mbola mitady zavatra azo atao hoe inona ny fidirana, mbola nampiana an'ireto izay efa mitondra bus amin'ny atoandro dia mitondra taxi amin'ny alina, dia mody any an-trano amin'ny 4 maraina dia matory hatramin'ny 9. Dia izay foana na lahady mitady zavatra atao mba ho velona. Zany ny atao miasa fatratra. Miasa fatratra ny olona rehefa tsy misy na dia fotoana hanompoana an'Andriamanitra. Za miteny anao ninona asa manahirana anao, asio fotoana ho an'Andriamanitra. Fa raha vao tsy misy na dia fotoana hanompoana an'Andriamanitra 10 minitra ary amin'ny fiainanao dia miasa fatratra ianao ny dikan'izay. Dia tena tsy mety mihitsy raha tsy mitsemboka mihitsy ianao vao mihinana ny hatsembohan'ny tavanao ny hinananao. Dia tsisy ninona mba miditra aminao zany mihitsy ianao raha tsy tena mitsemboka farak'izay tena dia tadidio fa miasa fatratra ianao zany. Misy mantsy olona tsy mahalala izy azo angeka miasa fatratra. Misy olona mieritreritra fa fiainana normal ty andafy raha manana asa roa telo dia zara raha matory. Tsy marina zany. Tsy marina zany. Za manana asa anankiroa za eto France. Asa karazany roa. Fa manam-potoana nipoko an'Andriamanitra. Manam-potoana iarahako amin'ny ankohonako. Manam-potoana mba hanaovana siesta kely. Alleluia. Amin'ny atoandro aho misakafo dia mbola manana fotoana hanaovana siesta vao miverina mandeha miasa. Fa nareo tsy mieritrika aza mieritreritra nareo hoe rehefa aty andafy dia rythme tena tsisy ohatr'izany. Tsy voatery. Tsy voatery asa fatratra. Zany dia joroko avolombelona mihitsy ary riariako anatrehan'Andriamanitra, anatrehan'ny olona. Fa tsy hoe aty andafy ianao dia tena tsy maintsy rotoroto sy miazakazaka mety rao boulot dodo ianao, tsy voatery Be ny olona miteny aty andafy zany tsisy fotoana fa maraina amin'ny 9 dia nareo zany. Zay aloha tsy ohatr'izany. Za mifoha amin'ny 7 sasany maraina. Tonga ampiasana amin'ny 8 sasany maraina. Tonga ao an-trano amin'ny 12, misakafo milamina tsara, matory kely indray amin'ny 2. Alleluia. Zany mamandimandina ohatr'izao. Mila matory kely amin'ny atoandro. Za amin'ny alina mbola manasa an'Andriamanitra. Tonga any hariva mirava amin'ny 5, tonga ato an-trano amin'ny 5 sasany,
misotro chocolat chaud za mihinana pain au chocolat za miaraka mivadika fa eo ny zanako mikirija eraky ny trano vitsy rehetrarehetra zay manampy kely aneny raha misy zavatra tokony hanampiana azy amin'ny zavatra tokantrano lasa mitsotra kely eritreritra asan'Andriamanitra ahoana ny famelabelarana mihaino toriteny inona ny tokony holazaina tompo haleloia midina dia misakafo ny hariva dia milamba tsara dia manao fandarana haleloia fa tsy akory hoe reny tantaren'ny olona amin'ny Facebook reny dia andafo zany dia tena miatsy tena miditra amin'ny 4 maraina dia mirava amin'ny 7 alina ny anareo zany asa fantatry nareo dikan'izany asa fantatry hoe tsy rehare zany ary matetika ny olona manao an'izany tsy dia hitanao zany koa hoe inona ny tena fa ny miasa fatratra ry havako dia ny miasa be miaraka amin'ny vokatra kely ary miasa be noho ny hafa fa tsy misongadina noho ny hafa androany zany miantso anao androany so dia mba hainao any dia efa nity ason'Andriamanitra ty fa tena rahabaky teny mihitsy zany ianareo izay miasa fatratra matsapa miasa fatratra venao ary mavesatra entana inona moa dikany mavesatra entana mavesatra entana zany dia zao tsika rehetra manana entana daholo inona ny entantsika ny responsabilité atsika ny zavatra ataotsika entana nge zany mandeha manaritra mpianatra mamely an'ireo vady aman-janaka ao ny vareo atao mihitsy vady ny resaka rehefa alarobia tena ato an-trano na rehefa vacances tena higagana ny sakafo lany ny goûter sy ny sakafo lany any amin'ny salon any akizy dia misaiko miverina mihitra any dia manovatra ana dia mimanana zavatra hoanina mihinana vezivezy mihinana izay mivady rehefa tsy mianatra tsy zay tena hita mihitsy hoe tena mandany zavatra be dehibe ny zaza fa entany ireny fa milomantsika ny ankonana rahalahy entany zany ny adiditsika amin'ny fiarahamonina rahalahy entany ireny ny zavatra rehetra ataotsika ara-tsosialy sy manodidina atsika rehetra fahatsika mena entana daholo ireny fa hoy Jesosy raha mbola mahita tany ianao zany tsy maintsy misy entana foana eo aminao tsisy olona tsisy ninona atao zany eto fa misy zavatra ataonao foana na manampy olona na manao zavatra fa hoy Jesosy ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana zany mavesatra noho ny hafa ny entanao tena mavesatra aminao mafy mihitsy ireo adidy sy andraikitra ao aminao haleloia ao amin'ny fanjaka faharoa misy olona anankiray mavesatra entana fanjaka faharoa toko faevatra misy an'ilay vehivavy anankiray ilay vehivavy efa maty vady raha tena marina raha eo rangahy dia rangahy miasa zay ny ara-baiboly azany eo amin'ny baiboly lehilahy miasa rangahy mikarakara ny ankonana sy ny tokantrano fa teto fanjaka faharoa toko faevatra andiny voalohany ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaky ny mpaminany hitanany tamin'izy hoe maty ny vady mpanomponao ary ianao malala fa natahotra ny Jehova ny mpanomponao nefa tonga ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony niezaka zany le rem-pianakaviana hitondra ny entana izay entana tokony entina izy mivady araka ntegnitra hoe responsabilité atsika amin'ireo adiditsika amin'ireo zanatsika sy ny vaditsika ireo tsy otsony raha matonina anao azy rehefa raha matonina anao azy dia lasa zary lasa mavesatra le izy hitanao tsy velony tsony le zanany dia nidira trosa izy ary tsy vitan'izany fa reo zanan'ireo tsy ho voaefany koa le trosa dia ny zanany no atao izay efa natao antoka no alefa ho andevo amafana trosa zany ny atao olona mavesatra entana misy amintsika eto tena mavesatra entana zao ahinao daholo zany mafantatra olona ahino daholo na ny vady aman-janany na ny vady aman-janaka ireo fianakaviany vadiny sy ny fianakaviany tena misy olona tena mavesatra entana misy olona tena matetika ny vavy matoa sy ny lahy matoa mavesatra entana eo amin'ny fiainana dia lanjainao daholo koa ty problème ny olona avy amin'ny tarena aminao daholo dia enao ny regile
andamin'izao karazana problème irrégularisiany problème matsy entana mavesatra zay zany hoe enta mavesatra io a de zavatra tena tsy afahanao mihetsika mihitsy ary tena mahandreraka anao andro aman'alina mitondra an'izy ireny mety efa aminareo ny tenin'Andriamanitra androany Matthieu 11:28 makanisa ty amiko ireo karazan'olona ireo miasa fatratra ianao ve tena renao mihitsy hoe tena tsy mifanaraka amin'ny ny herim-ponao sy ny herin-tenanao sy ny azakazaka sy ny fitototoana ataonao ny vokatra misy olona angeravana tena miezaka mafy mihitsy manao mampiasa vola misy olona zao voainga anatin'ny Madagasikara mpanao volamena de lasa loazany akona tena andeha hijery volamena ny Brickaville angamba izy nanangona an'ireny vola eny efa foviny tonga takoa mbola ny vonon'ny olona ny robain'ny olona de ny vonon'ny olona ho faty misy olona tena andeha hampiasa vola tonga de tratran'ny fisolokiana tonga de tsy hitany vola misy olona sasatria manova zavatra ataonao daholo ty business resa mba mihetsiketsika fa tsisy asianao vava ino zany misy ataotry hoe hoantsika mpandraharaha hoe rehefa mampiasa vola de sy nalalam-bola maromaro ohatra hoe varotra tôbilo de varotra tany de varotra trano ohatra ny azy na manao flipy anao de mataxi foana de manao inona aby le fidiram-bolana Madagasikara ohatrotry zay amin'izay fotoa zay mitombo ny vava homana vava mamoaka misy source maromaro zany fa arakaraky ny anaovanao an'izany mampiletika vome arakaraky lay vava lay business atao lay vadinasa atao napiditra trosa tsirairay avy boka ny trosa lay olona mahavesatra entany ianao miasa fatratra ianao de tsy mety mahomby fa misy vesatra foana eo misy fisasarina zay tsy misy valiny mihitsy eo miasa fatratra de mahavesatra entany de zao am'izao fotoana zao miantso anao Jesosy raha te hiala am'izany ianao satria mino fa tsy misy tamana eo am'izany fa tsy fidiny de tsy maintsy eo ianao eo tsy maintsy tsy manao safidy anao de tsy maintsy zay ny ataonao de mampalahelo fa ny zava-mahafinaritra de zao misy antso anao androany miantso ange Jesosy makanisa ty ianao ve vonina aloha andeha ho any aminy fa zay sisa ny vaholana de anjaranao mahita hoe andeha ho any asa aloha mbola andrandrasana kely andro afaka andrandrasanao kely andro elao nenina aloha amin'ny zavatra so mba vitanao ihany fa raha tena tsapanao hoe tsy vita tenao matsapa fa miasa fatratra de matsapa hoe mavesatra eta Jesosy miantso anao androany makanisa ty aninina any ary tsika aninina any am' Jesosy zany mianareo fitsaranao sisa fa hoe nahazo andranabavy monika ty tsy ranabavy ro monika reny tratran'reny saika anareo rehetra ny akao ety tratran'izany zavatra zany daholo hoe miasa mafy tana de mandefa vola de ny olona mandefasina vola miliba any isotron'olona labiera fotsiny ny volanareo tanoa fa zao efa tsisa zany tsony reo efa tapaky zany oziny zany efa délivre efa tsisa azo tsy efa arovan'Andriamanitra angeny matokony ivavahantsika daholo revany teo any an-danitra tsika teo ambininy tsika teo tany teo ilaminy tsika do ivavaka makanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra etana fa zany ianareo fitsarana inona ny dikany fitsarana zany repos ny dikany zany inona moa zany hoe repos mitsahatra ianao makaina ny fiainanao mitohy fa ianao makaina makanisa ty amiko zany mianareo fitsarana izany tsy mba tianana an'izany fitsarana zany tianana an'izany mety misy olona eto mbola anaty métro izy am'izao fotoa zao miazakazaka ary mbola mitady mpivarotra fa hanamividy zavatra azo hafanaina hoanina alohan'ny atory misy an'izany miheno ny fandarana eto zao am'izao fa ianao ve
tena manila zareo fitsarana hoe efa amin'ny andro zao efa eo ampandrina ianao a mihaino toritery ianao a efa milamina ny zavatra rehetra hatramin'ny fianarana izy. Misy olona ao zao mbola mirava amin'ny 9 alina izy vao miazakazaka dia andro sakafo hoaniny a andro sakafo rapitso a ijeriny kahie amin'ny mpianatra sy ny sisa miantso anao Jesosy androany ianao mihitsy ny atefan'izany teny zany ianao. Mila fa tsy ianao io mihitsy te za tsy mila fitsarana zany fa mila ianao. Raha mila ianao aiza ny ahitanao an'izany tsisy afaka minome an'izany fitsarana zany afa-tsy Jesosy rery ihany. Dia Jesosy rery ihany koa miantso zao io samy teny. Ny devoly tsy samy teny an'izany makanisa ty amiko anareo rehetra izay miasa-paritra sy maventy rehetra za minome anareo fitsarana. Tsy anana ny devoly zany fitsarana zany. Jesosy rery ny afaka manome toky sy miteny an'izany. Ary raha miteny an'izany izy tsy mandainga fa tena ame izy raha makany aminy ianao makanesa ty amiko anareo. Alleluia. Za mianareo fitsarana. Fitsarana zany mbo fitsarana zany ohatra hoe hitanareo fa miasa tsika da ny amin'ny 480 taona tsika andeha retraite tsika amin'izany fotoana zany tsika mipetraka ao an-trano. Tsy mandeha fo maraina be tsy miasa fa mipetraka ao an-trano. Nefa ny ianao mipetraka ao an-trano milamindamba rehefa te hivoaka dia mba mivoaka kely mahazo karama ianao mahazo vola ianao isam-bolana. Alleluia. Tsy miasa mafy zany tsony nefa velona milamina tsara. Ary ny tena mifanampy zany tsy nonofy ihany hoy Jesosy ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Tena hoe hatrany anaty ka hatrany ivelany repos total repos makaina. Vitatra hoe zany azakazaka zany hoe tsika leo be anty azakazaka ty andao hanompo an'Andriamanitra andao hiantso an' Jesosy andao hivavaka fa ho hitanao zany alamin'Andriamanitra ny programanao. Ho alamin'Andriamanitra mampitotototo anao io omen'Andriamanitra fitsarana ianao. Halleluia. Amen. Ho anareo any Koweity raiso zany za menareo fitsarana omena fotsiny. Inona ny takalon'izany mila makany ianao. Halleluia. Dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Fa za menareo fitsarana eto ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-poa dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mpamora ny ziokako ary maivana neta. Ravana malala. Androany Jesosy miteny aminao. Raha te tsara sao dia misy zioka aloha mila entinao. Efa lazabentsika teto foana zany zioka zany. Inona moa zany zioka? Ny zioka zany averiko foana antsika izay tsy malala dia zavatra atao eto amin'ny omby mba ahafahana mampitohy andeha hazo mampitombo mampiaraka ny fandehan'ny omby anankiroa. Zay ilay zioka, ilay zavatra karekare atao eto amin'ny vozana. Ary ziokan'i Jesosy zany tsy zavatra famatorana zany. Jesosy dia mpamany fatorana. Donc ianao za mieritreritra za matahotra mihitsy ny andray an'izany zioka zany fa eto ny zioka koa izy ka mianara amiko. Ary misy zavatra ianaranao amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra hijoroanao amin'Andriamanitra dia misy azo dia ianaranao foana. Ary mila fantatrao koa inona ny anton'ny zavatra hijoroanao zany. Eto ny zioka ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-poa hoy Jesosy. Alleluia. Te hanam-pitsarana ianao mila miainga aloha ianao makany aminy dia miheny zioka ianao. Inona moa ny zioka? Ny zioka dia tsotra ihany. Didin'Andriamanitra. Izay aseny Jesosy tandremantsika. Fa zao izy malemy fanahy sady tsy miavina-poa. Fa raha manao an'ireo ianao dia hita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo. Alleluia. Androantsika ravana malala. Tena Andriamanitra ke miteny amintsika Andriamanitra rehefa miantso antsika hoa dia hanao zavatra izy zay fa tsy handreraka antsika. Isaia 5:20. Isaia 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Hoy tena Andriamanitra. Ianareo rehetra izay mangeta eto makanesa amin'ny rano. Ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividy ka homana. Eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola tsy amkarena. Halleluia. Ianao zany efa reraka avy any
mitotototo aviany sady mena fitsarana ianao, mena repo ianao, no mena ihany koa ianao fitsarana ho an'ny fanahy ianao mety aminao ve zany. Eto ny zika kosa izy ka menao fa malemy fanahy sady tsy ainao zany malemy fanahy zany de tambitamby ny fona hitondrananao, de ampitiavana be ny fona hitondrananao, nefa ny olona mbola tsy mety manatso an'i Jesosy. Be ny olona mangatabavaka ho tabavoaka amin'ny fiainana fa be ny olona tsy te hanatona an'i Jesosy. Nefa ny ahafahana manana an'izany de tsotra ihany ny fanatonana an'i Jesosy, ny fiarahana mandeha amin'i Jesosy. Halleluia. Apokalipsia 3:7 manam-panana antsika azy. Apokalipsia 3:7 minaran'i Jesosy tamin'ny fiangonana ihany Jesosy ny teny an'izany. Apokalipsia 3:7 azafady. Ho ny ten'Andriamanitra hoe de manoro-hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy notafianao mba tsy hisy ahon'ny enatrao ny fitanjahana, rodomaso ahositrao ny masonao mba hahiratanao. Halleluia. Iny amony azabaina amin'izany fa Andriamanitra ry havana manoro-hevitra atsika ndao hividy volamena aminy, ary tsy viditsika vola io fa tena viditsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany za teteny aminao ry havana, manao antsoava aminao Jesosy, miasa fatratra ianao sa mavesy hatretana.